في شهر أوله رحمة تبنى لله، مغفرة الله بأوسطه لذنا بحماه، آخره العتق من النار إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. للصوم آداب نفيفيزنا دي مننا تويتا منوكنا أرئيزان دي مزرروا آداب واجبة تويتا تسمينت تزمنا وآداب مستحبة أرتويتا تسارة تزمنا. نتويتا إذا تسمينت تزمنا فولون دي الصلوات الخمس إيرو صلاة أنكديم أرئيزان دي ميلا أتو أم نفتونا نميتهن الله جل وعلا آسي. الفجر أمني مرينا، الظهر أمني متسانا، العصر أمني تكاريفا، المغرب أمني توفتاندا، العشاء أمني ألا تديو. فالصلاة نفوت تلي بين ديندا يورينني إسلام أورين شهادتين. أري الصلاة نفنبونا إذا تنا تين الله إن ديندا أم نفنبونا ريتا إذا نديدين. الصلاة ما فن فوتانا، الصلاة من بيكة فنايتا، الصلاة ما تونغني أنزار في فيلومنا أوتونغا مورا. أري الصلاة نزاوتا أتسرين الله فولون أمني أندون قيامة كأينو إذا بفيفاف إذا ملازفا فتورنا الله نتجافنو نتويتن إيرو بتاوتا الله تروف فنفيروفنا فولون إيرو صلاة أنكديمي إساناند تويتلي بفاروا إذا تكون تزمني إيروبي فيفاف ديني فياتانا إيرو ريت إذا نوراراني الله جل وعلا نا أمني إيرو تيني إذن نكوا أمني إيرو فيتسكا كا مياتك تنتيرك نيلينغا أريان كوا فيتسكونا هولا فامبيا ديفنا هولا فيتاتيرنا ريسكا مندي مكارتو مكين أري إيان كوا فياتانا إيرو ريتا أم كارازن أمني لا موزيكا أمني فيون ديفول تسميلا مين إذن ريت تسميلا متين إذن ريت تسميلا من ريانزارا أم نين أم زافتا إيزي فورار ناتينيو نكوا فيتسك تديو فان في جناو دي ميتي روبك ساتي نوت سينغان زافتا مندوبكاز فكوسا ميتي أزوانو أصوافنا نهن أنونا نو زافتا إيزي فورار فوتانيسا إتورين لاسا بتين ني أصوافن إيزي في ناناتونو ويبامنان صلى الله عليه وسلم رب صائم حذه من صيامي الجوع والظما بتبوسيبلا ويزو لمفي تسرى هازن أفتيه مات مسار أركوا ماتن تيجاك كا أروفين ليلة أرئيان كوا أروفين ماس أروفين سفن أروفين فو أروفين راتشمباتا نوريت أمزيريت نوراران الله نكوا تين أركوا فيتك نيتويتا تار إذا تكون أتزمني إغوبي في فافا ديفولون في هنانا نداكو أمني مارين أمني فارن أمني ألا ألوان فجر مهينا نداكو ni fifaza nao aswavan fihinana nao dia kuwa haswavan arizan dia force wanao satiri favuka nao maraina metsiacha pa musara nao rats famtakariva amtsuftanda nefa nao dia fahinan ka tazum finana nadako arwanu is amni ora ize tena tsara indinda dia ora faran aluan maraina amni fajr pamnan sallallahu alaihi wasallam izin vola fatsimtsata angatin hatsarana ni ulla anakrai rawuta izim retardele dako ka arakarka fretardeno le dako matungano otafita angatin tena tsara indinda amniti ramadan ane 1437 iti dia seka anem 5 heures miakat vomita izan fajra izan no izan any amin'ny 4h30 jusqu'à 5h in 30 minutes tena fotoagna tsara indrindra inanana fa rehefa tena andeha alohanao dia aza mihoatra ny 4h izany hoe 4h anoany anao vo misakafo jusqu'à any amin'ny 10 na koa 5h ka fantara
ny fotoana tokony hinanana tsara mba azahoanao izany hatsarana. Ary toetra tsara izay tokony tazomina ihany koa misarombaka rehefa mama. Ny fifehezana dia natao iadanatsika fa tsy ijaliana, ka rehefa tonga ny ora amahana dia tokony isarombaka olona anankiray. Mpaminany sallallahu alaihi wasallam izay nivola fa tsy mitsahatra anatin'ny hatsarana ny olona raha ohatra izy misarombaka mama ary vahao ny fifehezanao amin'ny zavatra mamy, rotab na antrendry na koa rano rehefa tsy mahita. Ny toetra tsara izay tokony utazomina manaraka dia ny fitazomana dhikrullah, fahatsiarovana Allah, fitazomana fiderana Allah, at-tasbih, ary ihany koa fitazomana famakihana Qur'an al-Karim. Volana Ramadan, volana ny Qur'an, ka ny tokony ho izy ny tsirairay dia anampitra izany Qur'an indray mandeha farafahakeliny rehefa mavita manao intelo, ary ny tena tsara anaovana azy maro dia maro, tampitra manomboka indray, tampitra manomboka indray, tadio fa ity volana ity dia volana ny Qur'an, ka tokony amakena Qur'an betsaka. Toetra tsara izay tokony utazomina ihany koa dia ny fitazomana fifanomezana mandrakariva dia as-sadaqat amin'ny karazany rehetra, na teny zany na fihetsika izany, fanomezana arabatana, fanomezana arabola, amin'ny mandidina, amin'ny rehetra, amin'ny fiainana. Anisan'ny toetra tsara izy tokony utazomina ihany koa dia fitazomana ireo sala sunna maro isan-karazany, na ireo izay aloha sy afarany ireo sala, na salatu dhuha izay atao amin'ny maraina aorian'ny masoandro mivoaka kely, na koa ny salatu at-tarawih izay atao aorian'ny salatu al-isha izay sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam, na koa ny salatu al-witr, ny salatu tahajjud izay tsara indrindra aorian'ny ireo sala obligatoire, dia mila tazomina ireny sala sunna maro isan-karazany. Ary agnisan'ny toetra tsara izay tokony utazomin'olona anankiray fahatsiarovana fa hoe amin'ny izany asavana nomeny Allah, ka makasitraka Allah izay mandrakariva amin'ny izany asavana izany. Tazominy toetra tsara mba atonga fifehezanao ho tsara ary ho ekeny Allah. Tsarovy ary fantaro izany mba ho sambatra ianao. Hadha wa jazakumullahu khaira.